tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Faniry. Faly miarabantsika rehetra tratrin' izao alahady voalohany amin'ny vanim-potoana ny fiaviana izao na avant. Ny loha hevitra rosin'ny fiangonana ho antsika amin'izao andro anio izao dia ny hoe ho avy Kristy amin'ny farandro. Any aminao ry Tompo no anandratako ny fanahiko, ianao ry Andriamanitra no ifefeko, tsy ho azon-kenatra aho, tsy ho resy ny fahavaloko. Izay rehetra mitady anao dia tsy ho azon-kenatra. Koa magnasantsika ary hiaraka hitandregny ny vakiteny sy ny fampianarana rosin'ny fiangonana amin'ny ity andro niany ity. Ny vakiteny voalohany dia nalainy tao amin'ny boky ny Jeremia ampaminany ao amin'ny toko 7:30. Indro avy ny andro, teny mariny Tompo, hanatanterahako ny teny soa nolazaiko momba ny taranak'Israely hamantaranak'i Joda. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany hampitsimoka solofo marina ho an'i Davida aho, izay tsara araka ny hitsiny sy ny rariny amin'ny tany. Amin'izany andro izany i Joda ho vonjena ary Jerusalema andro fehizay, ka antsoina hoe Tompo mpahamarina antsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Utapkan fiaviany Tompo, utapkan fiaviany Tompo, utapkan fiaviany Tompo, utapkan fiaviany Tompo. Sabiar bunni senasika, sabiar bunni senasika, Sabiar bunni senasika. Itani arenya si Tompo kukua, Sarati sahari sarimuni nawa, nauri nyamuni nyirani zirenya, Betani sare wa muni niyuni, Yesuvi biyaka teyana mi Tompo, Kunena ni kera ni masna, Inyulu timbelu kanyulu maitya, Tinginena skuwa mjafa, Izinuani utufi na rana, Kamuja ni bela ni nyasi, Izinu timbi ni reza giza, Yeni kilaya ni mami tatumpu. Utapkan fiaviany Tompo, utapkan fiaviany Tompo, utapkan fiaviany Tompo, utapkan fiaviany Tompo. Sabiar bunni senasika, sabiar bunni senasika, nagawaka
Panjaka malaza Itumpo maeri ni tumpo situa Kulikafika mahiri nabi Nareo babade takami tatawa Nareo barabara na remi singruta Jidi jodi panjaka malaza Isa kukulu panjaka malaza Itumpo likafika maeri nadia Kumiwani panjaka malaza Utamkan vya ventumpe Utamkan vya ventumpa Utamkan vya ventumpe Utamkan vya ventumpa Samia gunni senasika Samia kunni senasika Samia gunni senasika Samia kunni senasika Andea riara midera ni tumpa Raya dume kunina ikatika Sana kasanta tanyan sunasika Raya nikanda marina nitika Utamkan vya ventumpe Utamkan vya ventumpa Utamkan vya ventumpe Utamkan vya ventumpa Samia gunni senasika Senasika Samia gunni senasika Samia kunni senasika Samia gunni senasika Senasika Samia gunni senasika Vakiteny faharoa taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika ao amin'ny toko fahatelo. Ry kristianina havana, ny tompony ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavanareo sy amin'ny fitiavanareo ny olona rehetra tahaka nay aminareo izao. Hankahiriny fonareo ania izy ary hiaro azy tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra rentsika ho amin'ny fahatongavany Jesosy Kristy tompontsika mba amin'ny olo-masiny rehetra. Amen. Farany, ry kristianina havana, izao no angatahinay sy hiantanay aminareo ao amin'ny Jesosy tompo. Efa nianaranareo taminay izay fitondrantena mety ankasitran'Andriamanitra sady efa rahinareo koa. Ka mandrosoa mandrakariva amin'ny fandehanana araka izany. Efa fantatrareo raha teo ny didy nomenay anareo avy amin'ny Jesosy Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amizao dia magnasa antsika jiaby hiaraka hitandregny evanjely sy ny fampianarany fiangonana. Evanjely masina nisoratany masinday Lioka toko 1:20. Tamin'izany andro izany, i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany hoe hisy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etantany dia uhury sy verihevitra ny firenena noho ny fikotrokotroko ny ranomasina sy ny onjany. Hoankona foana ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay loza hanjoany zao tontolo izao. Fa iozongozona ny herin'ny lanitra dia ho hita amin'izay ny zanak'olona avy anamboniny rahona amin'ny pahefana sy voninahitra lehibe. Raha vao miantomboka izany zavatra izany dia miandrandraka asandrato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Tandremo ary fandrao vesaran'ny fihinanandoatra sy ny fimamoana ary ny fiahiana izao fiainana izao ny fonareo. Ka tratra ny tonga tampoka aminareo ane izany andro izany, fa ho sahala amin'ny fandrika avoan'ny olona rehetra mitoetra eto ambonin'ny tany izany. Koa miambenary ary mivavaha mandrakariva mba ho mendrika ho afaka amin'izany loza rehetra tsy maintsy tonga izany anareo. Ka hitsangana iseho eo anatrehan'ny zanak'olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
ry kristianina havana anio no andro anomboasika ny taona liturgika alahady voalohan'ny avant alahady ny fahatongavan'ny tompo andro amin'ny taona vaovao zany sika zao ka ankafaliana ankaravona no iarabana ansika olo raika sika jiaby sa raikaraika zegny amin'izao andro voalohan'ny taona liturgika zao. Eto moa dia mampasiahy asika zegny fa ny liturgia asan'Andriamanitra dia atao apiditra sika sy kelikely ao anatin'izay fiainan'Andriamanitra izay, ka ny fiainan'Andriamanitra dia ilay fiainana nambarany Kristy, ka izay indrindra ry kristianina havana sy mifanaraka amin'ny liturgie mahazatra araka ny lazaisika tamin'ny alahady lasa teo, sy mifanaraka azafady sy mifanaraka amin'ny calendrier mahazatra sika, ny calendrier grégoriana na dia ny papa Grégoire aza no namorona an'izay calendrier izay araky ny fahaizana sy ny dinika ary ny fandalinana siantifika tamin'izay fotoana izay, ka natonga an'izao tontolo izao nandray an'io calendrier grégoriana io. Ka izao indrindra ary dia amin'ny calendrier liturgika kosa nefa dia izao alahady voalohany avant zao no anomboasika ny taona vaovao, ka izay no mahatonga miarahaba asika amakivaky an'ity taona liturgika ty, ka mampiditra asika sy kelikely amin'izay fiainan'Andriamanitra izay, ka ny fiainan'ny Kristy no fiainan'Andriamanitra, ka kristianina isika, ka izay fiainan'ny Kristy zany no fiainasika kristianina, ka ny liturgie zany dia asan'Andriamanitra atao sika mba hivelomansika hiainasika an'izay niainan'ny Kristy izay. Ka izao avant na ny fahatongavan'ny tompo zany dia atolotry ny eglizy, ary zay ireo vaky teny voatokana amin'izany indrindra amin'izao avant izao, amin'izao fankalazasika ny fahatongavan'ny tompo izao, dia atao anampy asika anomana indrindraindrindra ary ny fahatongavan'ny tompo, satria zay ny dikany hoe avant fanomanana fiomanantsika zany amin'ny fahatongavan'ny tompo. Ka ireo vaky teny arak'izay voalaza izay dia mampiditra sika sy kelikely, manokatra ny fosika sy kelikely, manokatra ny fo amam-panahisika sy kelikely amin'izay fahatongavan'ny tompo izay. Ka ararotiko ary ry kristianina havana amin'izao alahady voalohany amin'ny avant amin'ny fahatongavan'ny tompo izao no manazava amintsika fa amin'ny akapobeny dia azo lazaina fa fahatongavana intelo no ibanjintsika sy ankalazaisika, ary raha isika hoy aho no milaza hoe fankalazana dia sy hoe fahatserovana fotsiny sy anniversera ny nahaterahany Kristy zany ny Noely, fa no ny asany fanahy masina zay ny fankalazana dia miditra tanteraka amin'izay fahaterahan'ny tompo izay sika, ary dia teraka eo anivosika tokoa izy sy fahatserovana fotsiny zany fa zary fiainana ao ansika zay ankalazaisika, ary zay ny liturgie, ary zay no asan'Andriamanitra azy. Ka izao vanim-potoana ny avant zao ary dia vanim-potoana lehibe iomanantsika amin'izay fankalazana zay, zany hoe no ny asan'ny fanahy masina dia sady mahatsiaro tanteraka isika no tafiditra amin'ny fiainantsika ny fahaterahan'ny tompo, ka fahaterahana ho ansika koa fahatongavan'ny tompo eto anivosika koa zany ny Noely, fa tsy hoe anniversaire fahatserovana ny nahaterahan'ny tompo fotsiny fa zary fiainam-baovao ho asika ihany koa. Ka izay no mahatonga ny eglizy manasa asika ary amin'izao vanim-potoana lehibe ny avant zao, ary indrindra moa ry kristianina havana araky ny fantatra asika dia miditra
miditra manontolo sika manomboka amin'izao avant zao 8 Desambra miditra manontolo amin'izao bily ny famindrapo ary matoa tonga eto anivosika ny zanak'Andriamanitra matoa tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra dia anala sika amin'ny fahotana zay le famindrapon'Andriamanitra ka mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra tonga nofo ny zanak'Andriamanitra tonga olombelona izy mba hahatonga sika noho izay famindrapon'Andriamanitra izay ho zanak'Andriamanitra ka vanim-potoana lehibe ary izao avant zao re kristianina havana ka manasa sika be dehibe karaky ny lazaiko teo ary izay rehetra lazaiko izay dia manampy sika tokoa ary ahasapa fa intelo no fankalazana iainantsika n'izay fahatongavan'ny tompo izay mazava ho azy ny fahatongavana voalohany izay ankalazay sika dia lay 2 fotoana mahery lasa izay ka nahatongavana ny zanak'Andriamanitra ho nofo ary ny faharoa izay tena homanitsika izay iainansika ary idiratsika dia ny fahatongavany amboninahitra amin'ny fiainako avy ary ny fahatongavany fahatelo izay ivelomansika iainasika isanandro ka mahatonga sika milaza hoe fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia ny fahatongavany amin'ny alalan'ny fiainansika amin'ny alalan'ny eglizy amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fanasoavana asa fanompoana ataosika amin'ny alalany ny vavaka ataosika sarovo zany ireo zavatra anankitelo izay tena mifaninotra tokoa dia ny fahatongavana 2 taona lasa izay ny fahatongavany amboninahitra amin'ny ho avy ary ny fahatongavany anio izao ary zay no mahatonga sika milaza hoe ny any ny ho avy fahatsiram-piso finoana kristianina no mahatonga sika an'izany satria finoana no mampitambatra an'ireo fahatongavana telo ireo dia ny fahatongavana 2 taona lasa izay araky ny fantatra sika sy tamin'ny fomba manetriketrika fa tahotra nomby fa ny finoana no nahitany Masiny Maria nahitany Masinda Joseph ary nahitan'ireo maly azy fa ireo izay sy nanam-pinoana tahaka ny Herody hoenitsika izay tantara zay dia sy afaka nandray azy ary finoana ihany koa no andraisasika azy amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny eglizy amin'ny alalan'ny asa fanasoavana ka ahitasika ny endrik'Andriamanitra amin'ireo manodidina sika ka mahatonga sika mifanasoa sy mifanompo ary amin'ny alalan'ny vavaka ataosika isanandro ary finoana ihany koa no andrasasika ny fahatongavany amin'ny fomba manetriketrika ary dia izay no antitra teriny ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady voalohany ny avant ity ao amin'ny vakiteny voalohany dia ny bokin'ny Jeremia araky ny lazain'ny Jeremia dia anatanteraka ny fampanantenana izy ary dia tanteraka tokoa izay fampanantenana zay ao amin'ny Jesoa ary dia zay no enisika ao amin'ny evanjely raha nisy nanontany momba ny famantarana dia nilahazana mpianatra Jesoa izy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana izany hoe mampisinjo asika sahady zany an'ilay fahatongavany amin'ny fomba manetriketrika araky ny voalaza asika ary dia tanteraka izany amin'ny fiainako avy ary isika koa ary dia nyzao amin'ny fiainansika andavanandro dia tsy maintsy mivelona an'izay ary izay no ankaherezan'ny Masinda Paoly any kristianina tany Tesalonika ary ankaherezany isika ihany koa io manam'izay sy ampatahotra asika zany noho izy izay fampianarana nataosika izay ny fiavian'i Jesoa araky ny voalazan'i Jesoa misy famantarana mety mampatahotra asika tokoa fa sy izay ny tena zava-misy sy izay fahatahorana zay ny zava-misy fa ny fiomanasika ny fosika ibebaka ary dia izay tokoa ry kristianina havana ary io no ny fampianarana fahatelo tiako atongavana eto dia ny
fibebahana izao tokoa ny fotoanary iomanasika bebe koa ka ny fiomanana tena izy ry kristianina havana dia isika manatona an'Andriamanitra. Zao no andro sara, zao no andro fibebahana ary araka ny voalazako teo natoka ny eglizy araka ny afatra ny papa izao ho jobilin'ny famindrapo satria ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona namaranana ny konsily sika zany hoe ny eglizy eo anivony izao tontolo izao na dia sy anisany izao tontolo izao ka manasa sika ary andray ny famindrapon'Andriamanitra ka inona moa notikan'izay fa isika hiverina ao amin'Andriamanitra hieky ny eloka sika hibebaka ary raha mibebaka tokoa isika ka mandray an'Andriamanitra ary izay ny avant izay mandray ny tompo dia miomana tokoa amin'izay noely izay ka ny noely sy inona fa Andriamanitra eo anivosika ka raha Andriamanitra eo anivosika miova ny rahamonina sika miova ny fiainasika ary reny herisetra ireny dia zary fiadanana fifankatiavana ary dia izay no andrandray sika amin'izao noely izao izay no andrandray ny eglizy amin'izao jobilin'ny famindrapon'Andriamanitra izao ry Jesosy tompo eninay tamin'ireo vakiteny vao novakina taminay fa ambaranao fa ho avy tokoa ianao ary efa tonga ianao 2 arivo taona lasa ary mbola ho avy ianao ho isy famantarana tsy hampatahotra anay izay fa anampy anay kosa hiavao hibebaka anatona an'Andriamanitra anova ny fonay ka handray ianao ka raha mandray ianao ny fianakaviana eglizy kely tsirairay ny eglizy fiombonana ny eglizy fototra sy ny eglizy iraka ary ny dioseze manontolo sy ny tanànanay ny fiarahamonina anay Madagasikara manontolo amin'izao fiomanana amin'ny noely izao ary amin'izao fidirana amin'ny jobilin'ny famindrapo izao dia hiavao tokoa ny fonay ka anjaka eto aminay ianao ka raha ianao no manjaka dia manjaka tokoa ny fiadanana satria mpanjaka ny fiadanana ianao aoko tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu